Makasika nindry fa anisan'ny enta madinika ampiasain'ny isa-tokantrano isan'andro ny siramamy mazana nefa dia ny siramamy fotsiny no fampiasan'ny ankamaroan'ny tokantrano ao anatin'izay fanjofana izay ny sabotsy lasa teo dia nisy ny atrikasa no tanterana teny ivateny natao indrindra anitanana ny mpanjifa mba hividy ireny siramamy mavokely ireny. Eo amin'ny tsena iraisam-pireneny dia betsaka ireo izay mitady ny siramamy mavokely izay voalaza fa ara-pahasalamana kokoa. Natao indrindra mba anitanana ny rehetra anjifan'ny siramamy mavokely ny atrikasa izay nokarakarain'ny vondrona Complan izay mpamokatra siramamy eto an-toerana ny sabotsy lasa teo teny Ivato araky ny voalazan'Andriamatoa Zhou Jianping tale général'ny West Sucre no filoha-hevitry ny filakevim-pitantanan'ny Sucoma na ny sucrerie de Complan de Madagascar. Nanamafy izany moa ny tale général'ny indostrie. Ty andro ty moa zany natokana afampatarana ny siramamy ina lazatsika azy mavo angamba ataotsika azy gasy misy karazany mavokely ozy ny gasy misy karazany roa moa zany siramamy ndray le fotsifotsy be ndray le mavokely reny dia ampatarana ny gasy zany hoe tsika eto Madagasikara dia mamokatra ny siramamy mavokely io ary eo anatin'ny siramamy mavokely io tena misy an'ireo nutriments zay hoan'ny fahasalamana dia manetana mividy gasy zany hoe vidy siramamy mavokely fa io no tena mampisy amin'ny fahasalamana indrindra ho an'ny ankizy ho an'ny reny izay be vokatra mampinono dia zay zany natony antsona nareo mpanao gazety ampilaza zany hoe efa misy ny sucrerie mandeha eto amintsika mamokatra an'io sucre io dia manetana antsika mba tsika indrindra mba tifa gasy zany mba hanjifa ny vita gasy. Zay moa zany rehefa slogan fantanareo slogan sim zay hoe manjifa ny vita gasy tombony ho an'ny rehetra tombony ho an'ny firenena malagasy ny mampandeha ny orinasantsika eto Madagasikara tombony ho an'ny rehetra mahazo ny fahasalamana tombony ho an'ny volantsika tsy mivoaka amin'ny fanafarana siramamy. Ny tale général'ny varotra anatiny kosa dia nilaza fa eo amin'ny 5,1 taonina na 4,1 taonina isa-taona ny filan'ny mpanjifa siramamy eto Madagasikara. Ankoatry ny vokatra eto an-toerana dia manafatra ihany koa isika no amafisiny fa manome otrikaina ny siramamy mavokely ary afaka mifaninana tsara amin'ireo vokatra avy any ivelany. Dia tsara manamarika fa na dia ataontsika hoe mora ary ny siramamy amin'ny tsena iraisam-pirenena izay tonga eto amintsika na ny siramamy fotsy na siramamy hafa dia i siramamy mena io zany dia mbola afaka manana le hoe compétitivité na hoe afaka mifaninana tsara zany amin'ireo vokatra rehetra ireo zany hoe izy zany sady manana an'le ataontsika hoe otrikaina ara-tsakafo mahasalama no vidiny toy zany afaka mifaninana tsara eo amin'ny tsena eto an-toerana zany na ny velona satria tsara manamarika zany fa ity siramamy mena io ihany koa siramamy mavokely dia mandeha be amin'ny tsena iraisam-pirenena zany dia tavy-mbola nivelany ihany izy io. Ankoatr'ireo solon-tena-mpanjakana moa dia nandray anjara tamin'ity fotoana ity ihany koa ny solon-tenan'ny orinasa sirama sy ireo mpitinjaran'ny vokatra siramamy ary ireo mpambogady.